dia faly miaravatsika manaraka an'ity serasera telo minitra androany ity indray ety amoron-dranomasina sady volana jona amin'izao zavatra tsy dia tena misy eto Italia zany satria matetika rehefa volana jona hatramin'izao mbola mangatsiaka be ny ranomasina tapatapaka volana jona any vao mandeha maka ety an-dranomasina zany ny tena dika zany tena miova dia miova mihitsy n'ilay toetr'andro mampatonga ana mieritreritra zavatra nolazain'ny Trump nandritra ny fampelezan-kevitra n'ilay hoe ohatran'ny hoe laingy zany hafanan'ny izao tontolo izao zany fisondrotan'ny hafanana zany fa rehefa dinihana amin'izao dia tena tsy lainga mihitsy ilay izy fa tena misy satria na dia ny tena fotsiny ara dia mahatsapa ao anatin'izay firy-taona mipetrahana teto Roma zay dia mafana foana ny andro ary mafana foana ny ranomasina ary tamin'ny maly moa zany Trump initantsika iny hoe niala tao amin'ilay fifanarahana tamin'ny COP21 tany à Paris dia be da be ireo nanome hafatra ao anazy hoe adosoana goavana ao anazy iny kanefa niny moa zany karazan'ny fanatanterahana ny fampanantenana ataony tamin'ny fampelezan-kevitra dia rehefa lany izy dia nitanterahany tokoa ilay izy ka ny zavatra ho asika atao angambany ho atsika na itsika malagasy indrindrandrindra sy ny olona tsirairay avy dia hoe tsy afaka mifampiandriandro zany tsy afaka iandro ny Amerikana zany satria ny anazy ny politika efa avolenta ka ny tsirairay dia samy tokony mieritreritra hoe inona zany andraisako anjara amin'ny fampihenana an'izay hafanan'ny tany zay amin'izay fitsinjovana ny tontolo iainana izay mety hoe amina zavatra madinika indrindra amin'ny fitsinjovana ny zavatra ao an-trano ny zavatra tokony ariana ny plastika tokony tsy afangaro sy aririna etsy sy aroana satria manjary tsy levona ny ala sy tokony hodoradorana ny jiro tsy tokony avela irehatra ela be zavatra madinidinika isan-karazany zany izay zavatra azontsika rehetrarehetra andraisana anjara dia tokony andraisana anjara satria raha ny ohatra ka ny andro ny Amerikana eo zany samy ovoy eo daholo isika rehetrarehetra ny fanantenana fotsiny dia hoe izao zavatra ataon'ny Trump zao dia tsy maintsy hofafan'izay rehetra mandimby anazy eo satria efa hitany rehetrarehetra fa adalàna saingy tsy hita izay hanaovana azy ary betsaka moa zany manantena hoe na izy arany tsy haharitra efa taona eo ka dia samy andro tsika dia izay indray natolotra antsika tamin'ity androany ity fa manaraka indray toizantsika resaka hafa mandra-piona tompoko Ani lai lulu panseni nyatire